Tena tsy haintsony izay holazaina mahakasika ny iny vokatry ny fanampoizinana ara-tsakafo izay nitranga teny Ambohimalaza iny satria mitombo isan'andro ny isan'ireo namoiny ihany tato ho ato zay. Niampy iray indray zany tamin'iny andron'ny omaly iny satria nodimandry ihany koa i Antsa Andrianarivo izay tovolahy mbola 20 taona. Ka noho izany dia tafiakatra 1 ny isan'ireo namoiny ihany amin'iny raharaha Ambohimalaza iny. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampidrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanampoizinana ara-tsakafo hatrany no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Kianja maitso ny anala mahitsy maneho ny firaisan-kinany manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ny malagasy. Tonga maro ny olona izay nanatrika ny fiombonam-bavaka sy fampaherezana ary fitsofandrano ireo fianakaviana namoy ny havana sy ny zanaka noho ny fanampoizinana ara-tsakafo sy ny tazomoka any Kongo izay natao teny amin'ny kianja maitso ny anala mahitsy tamin'iny andron'ny omaly iny. Hetsika nokarakarainy mafy na ny mpitandrina avotra ho an'ny firenena. Nisy moa niseho niarahana tamin'ireo mpanakanto ara-pilazantsara izay nahitana anirojo ny avo Mialy Rakotomamonjy, Ventsonkira, Tonton Dede, Talents for Jesus, Ndriana Ramamonjy, Mamtina Plus ary Gastsara Mider. Naneho ny heviny manoloana aniny trangana fatiolona izay resaka fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza iny i Vanessa Manonga tamin'ny sora-baventy izay nataony tao anatin'ny pejiny tao satria efa tafiakatra 13 mantsy sy nisan'ny namoiny aina amin'izao fotoana izao. Aza fenina ny marina ho izy hatrany ho an'ny vondron'olona iraisam-pirenena ny OMS ONG ary ho an'ny mpiaro-ny zon'olombelona. 13 izao no maty ao Madagasikara ao noho ny toe-javatra mampiahiahy izay fanampoizinana. Tsy misy fanadihadiana, tsy misy tompona andraikitra, tsy manaiky alevina miaraka amin'ny fahanginana isika ho izy hatrany. Voasakana isika saingy hijoro, andao hidina an-dalambe tsy misy tabataba, mitondra baoritra sy markera, mivoah ho hatrany Vanessa Manonga tao mipejiny tao raha naneho ny alahelony mahakasika ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao. Etsankilan'izay naneho ny heviny ihany koa i Andro Raobelina mahakasika ny fanampoizinana sy fahampoizinana ara-tsakafo ary ny tazomoka izay nahazo ireo mponina any Kongo. Tsy kilalao ny fahasalamam-bahoaka, ny tena marina no aoka ambara amin'ny malagasy ho hiatrany ny Andro Raobelina naneho ny heviny. Vao maika mampiorohoro-saina ny vahoaka malagasy ny fanambarana tato ho ato, maro ny fanazavana manjavozavo ka vao maika mampitombo ny ahiasy sy mahavery hevitra anireo fianakaviany iara-mboina izany. Heverinay fa tsy tranga tetsy Ambohimalaza ihany no tokony hifantohana, tsy tokony ho latsa-danja mihitsy ny fanadihadiana sy ny mangarahara mahakasika ny tranga tany Ambositra, Toliara, Toamasina, Mahajanga sy ny hafa. Toy izany koa ny tazomoka izay namono olonanjatony any Kongo. Tsy zava-baovao ary azo tsaboina sy sorohona tsara io aretina io ka nisy tandrevaka fitavozavozana sy lesoka goava natao matoy ireny no nitranga. Noho izany ny antoko Anjomara sy Rivo-baovao dia manainga ny parlementera hanokatra fanadihadiana amin'ireny tranga rehetra ireny ho hiatran'ny filohan'ny antoko ARB. Ao anatin'ny raha fanampoizinana ara-tsakafo izay hatrany nanao taratasy misokatra ho an'ny Dr Vololony Aina Manuela DVSSR eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka i Rivo Rakotovao ka ho izy tao anatin'izay taratasy zay. Tsongoy ny fontena, tsongoy ny fon'olona Ramatoa Ambitsabo fa samby olombelona mitafy nofamandray isika. Tadiavo sy lazao ny marina fa mijaly loatra ireo havantsika ireo. Hoy Rivo Rakotovao hatrany raha nandefa hafatra ho an'ny tompona andraikitra mahefa rehetra. Raha tsy hivina nilaza ity mpitsabo ity tao amin'ny TV5 Monde Afrika
fa tsy mahafantatra ny anaran'ny ilay singa ary tsy te halala loatra an'izay anaran'ilay singa izay. Naneho ny hevitra ihany koa ny ray aman-dreniny ireo zay niara-monina vokatry niny raharaha fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza teny. Ny marina tsy mba maty hoy ny rainy nombana, mijaly zahay tokony hanalabaka io zanaka io nefa tapitra ny fiainany. Iray volana no namozako ny zanako anankiroa hoy hatrany ny rainy nombana tao anatin'ny ranomaso tanteraka. Ity tovovavy kely ity izay namoy ny ainy ny aliny afaka maliny noho ny ilay fanampoizinana teny Ambohimalaza raha toa ka vao iray volana teo eo izay noho namoy ny zokiny ihany koa ireto ray aman-dreny ireto. Io zanako io no tsara indrindra ny fahasalamany tamin'ireo ankizy tao amin'ny hôpitaly hoy hatrany ny rainy nombana raha nanazava. Izy no naharitra voalohany ary nanoratra izy hoe no naho ry dada. Nisy fiovana be izy hoy ireo profesora nefa dia izao namoy ny ainy izao. Efa lany vola aman-karena izahay, efa niala nenina fa ny marina tsy mba maty hoy hatrany nambaran'ity raim-pianakaviana ity. Irina hoy izy mba ho velona ireo ankizy mbola manaraka fitsaboana anaovana fanadihadiana. Ao anatin'izay hatrany fantatra ihany koa tamin'iny andron'ny omaly iny fa namoy ny ainy ihany koa i Antsa Andrianarivo izay maty tamin'iny andron'ny omaly antoandro iny. Tafiakatra raiky amby 30 araka izany ny namoy ny ainy tamin'ity raharaha Ambohimalaza ity. Mbola misy ihany koa ireo marary izay tsaboina ao amin'ny Asera amin'izao fotoana izao. Mankahery ny fianakaviana manamanjo rehetra izay voakasika an'ity fanampoizinana ity amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao. Ainganeho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony fa raha nitranga ny zavatra nisy vokatry n'izay fanampoizinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza izay dia tena mahavaky fo ny mieritreritra azy satria maro dia maro nisan'ireo maty ary mitombo isa foana izany isan'ny maty izany nanomboka nisininy fanampoizinana ara-tsakafo iny mandrak'androany izay efa iray volana be izao no nisiny an'izay fanampoizinana ara-tsakafo zay. Iray volana sy efatr'andro aty aoriana dia mbola mitohy mamono olona ihany ireo sakafo teny Ambohimalaza. Mahery vaika tokoa izany ilay singa ary tsy mety hitan'ireo mpitsabo sy manam-pahaizana mihitsy ve ny fomba hanasitranana ireo marary vokatry n'izay fanampoizinana teny Ambohimalaza izay. Fa dia inona loatra re ity singa mahery vaika izay mandripakolona tsy mety tapitra ao anatin'ny iray volana sy efatr'andro ity. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.